Ny 7 febroary, Célestin Andriamanantena. Mpanoratra, mpanao gazety, akademisiana ary efa filohan'ny Avatsa UPM i Célestin Andriamanantena. Tao Ambohipiarambohitra Atrimo no naterahany ny 7 febroary 1700. Zanak'i Andriamanantena Gaston Mpitandrina nandalo ny fianarana ambaratonga voalohany tao amin'ny sekoly Ambojatovo Antsimo ny taona 1700 sy ny 1700. Nianatra tao amin'ny sekoly Paul Minol avy eo namita ny ambaratonga faharoa ny taona 1700 hatramin'ny 1700. Ny taona 1700 nakany Frantsa nianatra tao amin'ny Centre International Supérieur du Journalisme tany Strasbourg. Teo anivon'ny tanàna Antananarivo dia nitana sehatra maro i Célestin Andriamanantena, mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo ny taona 1700 ka hatramin'ny 1700. Efa filohan'ny fokontany Amboditsiry ny taona 1700 hatramin'ny 1700. Filohan'ny filan-kevim-bahoaka n'Antananarivo ny tenany. Ary mpikambana tao amin'ny komity mpanatanteraka n'Antananarivo renivohitra ny taona 1700. Izy no namorona ilay teny faneva hoe Antananarivo madio ny tanjony ka tadidio. Ny taona 1700 nahafilohan'ny vomiera kulturaly azy. Teo anivon'ny asa fanaovana gazety dia i Célestin Andriamanantena no tany mpanorona ny gazety Hey izay niarahany tamin'ny zandriny Georges Andriamanantena na Irado. Mpanoratra i Célestin Andriamanantena, maro ireo boky nosoratany, isan'ireo Bitsiky ny Martiora, Amboaratononkalo nivoaka ny 1700, Mainty aho, Tantara-tsangana tamin'ny taona 1700, Diarymena, Tantara Foronina izay nivoaka ny taona 1700. Mpikambana tao amin'ny Akademia Malagasy izy ary nisalotra ny mari-boninahitra ambony maro. Ankoatra ny mampanoratra azy dia mpikabary ity olo-malaza ity, isan'ireo 14 mirahalahy nanorina ny fimpimana tamin'ny taona 1700. Ny 12 aprily 2004 no nodimandry ity andrarezin'ny asa fanaovana gazety ity. 7 febroary 2004 ny andro izay ho vokatry ny dinika natao tao amin'ny taona ny vahoaka teo amin'ny kianjan'ny 13 May. Nandisy fanantenana ny maro anefa ny fanapakevitra ny raisin'ny sekretera jeneraly lefitry ny ONU tamin'izany.